Sehatra Ratoekarena ivoaka mialohan'ny faran'ny taona 17 ity ireo vola taratasy amin'ny endriny vaovao raha ny fanamarihana no entin'ny governoran'ny banque foibe ny Madagasikara miavaka satria dia isany ravim-bola 4 alina ariary zany hoe ravi-taratasy ray ny 4 alina ariary manomboka amin'ny fivoahany vola io voalaza moa fa tokony efa nitanterahana 3 taona na 4 taona mialoha an'izao taona 17 izao namoahana ireto vola ireto saingy zao vao ho tanterahana. Ankoatra ireo ravim-bola vaovao ariary zato, roanjato, dimanjato, arivo, roa arivo ary ray alina dia isy ny ravim-bola 4 alina ariary ivoaka mialohan'ny faran'ny taona raha ny fanamarihana izay noentin'ny governoran'ny banque foiben'ny Madagasikara nandrisy ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao izay nitanterahana teny amin'ny foibe toerany Antaninarenina ny atoandro teo. Ny talata sy ny alarobia lasa teo Ratsahivina no efa nisy ny fampitam-baovao mikasika ny vinavina amoaka vola vaovao izay nataon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola nandrisy ny filakevitry ny gouvernemanta sy ny filakevitry ny minisitra. Eran-tany raha ny fantatra dia isaky ny 10 taona no miova ny vola. Raha ny eto amintsika no resahana dia ny taona 3 sy 4 no nisy ny famoaham-bola vaovao farany izany hoe 14 taona laza zay. Tsy tokony hitarika fiakaran'ny vidim-piainana ny famoaham-bola vaovao raha ny voalazany ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny banque foiben'ny Madagasikara. Mamaky tokoa gazety milaza hoe mety hitondra fiakaran'ny vidim-piainana izy io. Ahitsy kely izy. Raha ohatra zany jerentsika amin'ny lafiny ataontsika hoe économique pure andresana dia tsy tokony hitondra fiakaran'ny vidin'ny fiainana mihitsy io. Ny antony dia tsotra. Économique andresana izay vola sotonina ihany no vola avoaka. Rehefa misintona zato dia mamoaka zato, rehefa misintona 4 alina dia mamoaka 4 alina etc. Ny volume fiduciaire na circulation zany dia tsy tombo mihitsy amin'ny fanaovana an'io. Ary teny ary hoe vomaika raha tokony ary anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ilay tanjona hanatsara ny circulation fiduciaire izy io mivezivezen'ny vola satria amin'izao fotoana izao ny be ny vola izay tsy tafiditra taty amin'ny sehatry ny banque foibe na banque primaire ary ezaka anankiray koa zany ahafahantsika misintona ireny vola ireny dia mamerina azy ao anatin'ny circulation fiduciaire zany. Ny loha hevitra ibana amin'ireo vola vaovao ireo dia ny Madagasikara sy ny arenany amin'ny alalan'ny faritany eniny. Ho amafisina ny fiarovana ireo vola ireo mba hiarovana amin'ny fanaovana vola santoka. Ho amafisina ihany koa ireo antsoina hoe signe de sécurité mba ho mora kokoa an'ireo olona jamba ny fikirakirana ny vola vaovao izay ivoaka mialohan'ny faran'ny taona.